Zava Poana. Tantara nosoratany Rondro Ranitra Doro. Sady efa tenenina foana amin'ny zava-maneno mafy loatra io. Raha ny amin'ny vilona angamsika no mipetraka, efa sazatra miakatra fokotany foana. Aiza kosa neny koa misy fiantsarana izy izao e. Se mankadilo sofina be mihitsiny. Eo rehefa ataoko moramora zay. Mba zay ahay. Ary efa hay daholo moa izany ny fianarandry uritrady. Toy lozana amin'ny tsilailay eo ampandriana fotsiny. Ohatray, tsika indray nerineny tsy ela amin'ny zavatra hay izany e. Teny any amanko e. Ny sanaka tianany no anarany e. Iza moa ny antenaintsika eo e. Raha tsy mifanampian'ny tompo sy ny ezaka ataontsika. Tadanao iny voalasa tamin'ny herintaona iny. Mba hanjaly koa ane dada ary neny vao maty e. Hitako mihitsy ny fahasaranantsika tamin'ny fitsaboana azy ireny. Ny vola tsy misy, ny ekolazy tsy maintsy aloha. Soa ihany aza fa tsy nanofa trano fa raha tsy izany angamba dia asa fotsiny. Isaorana ny tompo ritrady fa mbola afaka mamelona anao amin'ny alalan'ny zaitra. Izany no nanarako anao foana nge hoe mba hianatra tsara ianao. Efa vita daholo izany ny devoiranao io? Yes, bien sûr. Oviana aloha izany neny nahitana tsy nahavita devoir izany e. So misy tsy vitako. Izaho indray no ampanatsoana ny ampianarana any eo. Izany aloha dia tsisy noviana ka ary avelo amin'izay aloha ary neny fa hiresaka amin'ny namako a. Ay kosa sady mbola manao Facebook. Dia lanina amin'ny Facebook koa ny fotoana. Na ny masondria aza tsy harary amin'ny fijerena écran lava io a. Aiza kosa e. Tsy maninona izany a neny a. Sady tsy mahara-bavao raha vao tsy mikonnecte eo ahy. Mezana ankizy ako. Inona ary ny tindry e? Iomezany ankizy fa tsy mahara-baovao. Sa iomezany ankizy fa mitorona amin'ny fianarana? Mitorona ary neny a. Kina zao mahakagandria amin'izany mitorona izany? Laingako re izany e. Izany indray tsy misy ataoko maharesy azy any ankizy any am-pianarana. Tsy maintsy izany voalohany na faharoa aza. Zay. Eny ariko, tandremo ara fa ianao ngeritrady ny analabaka amin'ity e. Hoy ny baiboly hoe ataoko lohany ianao fa tsy rambony. Ok, aleo mihitsy aloha hipetraka eto tonkom-pandrianan-drirotrady a. Fa iresaka sika. Dia zaktiveo mihitsy aloha ny Facebook ndry iny a. So lany veo fotsiny iray ny datandry. Ary neny izany anie tena maharaka e. Zao kosa dia tonga eo amin'ny fotoana amin'ny fananarana. Ao amin'ny boky noabolana ritrady a. Misy soratra masina manao hoe: anaka, mianoa ny anadrainao ary aza mafo ny lalandreninao. Sanaka tiana ihany ange no anarina ritrady. Eny ary ento ny tenineny e. Zao a. Tokony anatra katekomenina ianao. Zay zao ny tokony ataonao ritrady a. Aza miantehitra amin'ny fahaizana sy fahalalànao fotsiny. Dia lasa mpandray fanasan'ny tompo rehefa aveo. Ie, ka izay indrindra. Hafa ihany angeritrady izany miaraka amin'ny tompo izany e. Izany moa izany ilay hoe mianatra herintaona. Herintaona monja. Miantso anao Jesosy ritrady a.
efa taona koa izao irosoanao lalindalina kokoa a dia ahoana koa ny fianarako ny teny espaniola sy ny allemand izany mbola hitsen-daniny daholo tsy efa haineny ve fa ny ho lasa manehoke malaza eran-tany ny tanjoko mihevitra ve ianao fa lasa lavitra izany tsy drady zange sady lava ny tsara tare ny fahaizana tsy lazaina tsony kinona indray ny olana eno ay e dinio ihany alory jady a fa ny ara-tsaina sy ara-nofo a dia miankina betsaka amin'ny ara-panahy andray kirso ahoanaky naninona ki ny teny endry tamin'ny tefo hoe ny soratra anarana tamin'ny fifaninanana misy tato am-pianarana tsy olana ki izany zada tsy tiany anao an'izany ny ki izahay e ka io nge tsy maintsy ho fantatry ny rehetra ihany ndry izao tsy maintsy ho lany misy eto amin'ny fisekolitsika kinona indray ndry koa mba be resaka izandriary ny olona tsara tare indrindra tsy ndry very zady a ara momba ny tefy a azararahina ki izany fa ny asa rotam-piarana nge ny betsaka dia tsy avelany andray antsara ndry e fa tsy azoko angeky dia hoe zaho no ny angafo tamindry hoe asaivo manaiky tefy ny soratako anarana amin'ny fifaninanana nefa tsy marina korina izany ahoana na nazavandry an'izany rosoa ai sady koa indry koa asa mivakilo amin'izany resaka tsisy tika ny any izany akia ny zava-dehibe a dia indry ilany misy fa itika misy zava-tsola izay kondiry zady a hoe ahoana nahita asa ho andry a sady amin'ilay itiavandry azy mihitsy a marina veky rosoa asa inona ki izany tena marina ki izany a misy styliste izay any a vonana ampendry amin'ny fifaninanana misy atao am-pianarana dia sady mampianatra andry koa izy a no afaka mivoaka ny gazety boky indry rehefa avy eo dia ny sarindry mihitsy no miseho voalohany eo fa inonareo aloha izany styliste izany e naman'le kozainay e andao fa hoentoka indry rapitso a sady tsy mianatra rivo sika olona efa manana traika efa tsara izany a dia ahoana ry izany e mijanona amin'izay fa fantatra angendry fa mahita e ve sady tena tsy hitahako mihitsy akindry ka aza mandainga eo kindry soa fa efa arako ange izany fetsika ataondry izany e hoe manina ki ndry hoe mitsoka ana inona moa tokony hitsokako ndry e jereo dia mody adala eo ihany ndriky fa zana ninona ndry e aza mody mitapo a inona izao ny antony tsy andehana andry mianatra androany mbola ndraha mamanay ako ko raha tsy ray aman-dreny inona ki no amela ny zanany andendeherany tanàna fotsiny ao amin'ity fotoana fianarana ity tsy te hahita manko indry dia tsy te hianatra satria efa fantatry indry ny zavatra miandry ahy tena marina ki fa ndraha mamanay zary soa aza anaovana toetra hafahafa na dia vao tamin'ity taon'ity ary tsika roa mpinamana fantatry foana indry rehefa mandainga ndao ary tsika ho any amin'ny mamanareo anontany an'izany raha tena marina izany mamanay tsy ho lasa ndry ve moa tsy hahita hirika andangaina foana e aleo tonga dia taperina ny resaka e valio aloha hoe maninona naparitaka indry tamin'ny Facebook ny sariko tany amin'ny piscine iny dia manino indry mandainga fa hoe misy asany nefa tsisy akory ilay izy valio e ano tsy zaka inanao an'izany sarindry izany sady fa mety ilay olona nomeko azy ilay hoe anome asa ndry a ndao ary tsika roa any dia ano mifanazava ka
tsy manam-potoana amin'izany aho sady efa avy tsy vanina kindry iry soa tsy minamana mindritsony aho za koa tsy mila za manampy andria tsara ny fiainan'indrindray ny endrikendriandry fa manaratsy andry tany amin'ny fb tany sahady ianao ry sady angah ianao tsy nianatra tsy nianatra izay ry neny androany a fa maninona sady ady mifiry teoriana ianao vao tonga ka mbola tany amin'ny soa ry neny a maninona ho anareo no tsy nianatra tsy tonga indray angamy mpampianatra misy fivoriana goavana ataon'ny mpampianatra hony dia mody daholy mety amin'ny alatsinainy ary izay vao miverina mianatra tsy mety kosa izany ka ny eo kilaza nefa aloha ihany nareo classe d'examen izany no iziko ary ianao izany ange ohatra malomalo kendrika sady tsy dia ahitana teny fa sokirina ohatra ny taitsofina vao mamoaka feo inona koa zao izany fiteneneny izany tsy misy an'izany mihitsy no abolana malagasy a sao ianao fa mba nitsika fa misy inona kiry sady a zary neny ohatra ny asa amin'izay maninona tsara hoe hiasa ahoana ianao ry sady aza mirediredy eo ry sady manasa mosara aza tsy haindry akoriko hiasa ahoana ny asa izy akory neny tsy hay hanasa mosoara izany mba ohatra ny ahy iny ny tiako tenenina hoe tsy moramora nge zany miasa izany ny sasany aza 12 taona dia mahavita miasako hiasa nefa dia aninona anambady tsy hanambady izany ary neny mba te hividy zavatra fotsiny inona nefa no ilainao tsy omeko anao isan'andro ry jady olona mahibe io ianao ko tsy vitaina ny fianarana ka mba te hanana ireny zavatra lafo vidy ireny ary neny tsy rendrarendra ve izany ry sady izao ianao mianatra afaka mandehandeha miaraka amin'ny namana rehefa tsy mianatra rehefa miasa nga ianao afaka manao an'izany intsony izy akory neny ny namakeo izay renankizy ireny ve ny andaniako ny fotoanako tsy azoko mihitsy ange ianao ry sady eo ianao milaza fa mbola tany amin'ny soa nilaozanao nandany ora firy tany ianao koa milaza fa esoa namanao nefa lazainao indray hoe iza ny namakeo misy tsy milamina mihitsy ny ampianaranao raha mifandiniako azy aleo miaraka mankany ampianarana sika rahariva dia miona amin'ny soa sy ny mpampianatra ireo le mivory any ary neny aza makantsony ao fa tantaraiko aneny na anjo dia fantatry neny fa tsy mila mankany ampianarana izany tsika tsy efa miteny aminao ary sady ny amin'ny facebooknao io ratsy ho ahy io zao inona tratra tsara ianao izay afa baraka amin'ny fiarahamonina dia ahoana no avinao lasa malaza ratsy eran'ny tanàna sika dia ahoana ho ianao tsy haiko
Ary tsy ilaika ianao mitomany amin'izany, adalanao ihany na tonga an'izao. Fa hono a, tsy afaka mitory izany sika amin'izany sarinao miboridana izany. Tsy haiko fa efa misy lalana momba ny cybercriminalité amin'izao fotoana izao, saingy tsy manana porofitsika satria tsy izy no nandefa an'ilay sariko miboridana. Tsy izy ahoana indray e, tsy isoa. Eny e, isoa no nandefa azy fa tsy nataony tamin'ny compte fa compte hafa. Tena tsy azoko mihitsy. Fa angamba moa tsy anaranao no mitondra azy ao amin'ny Facebook e. Tsy voatery ka, afaka mandainga anarana amin'ireny. Na mety koa raha tsy tena sarinao no atao photo de profil fa sarin'olona tsy fantatra, dia mety foana. Dia faly izany ianao izao, fa ny sarinao tsy mahate hijery ny hitan'ny olona rehetra any. Marina na ny eo amin'ny fianakaviana aza tsy hamenatra, indrindra moa eo mason'i Jesosy. Efa miteny foana ny ary zady, aza matokotoko olon'izany ho aho. Sao indray dia mbola hiasa indray, fa tsy hianatra intsony. Za kosa aloha tsy andeha any am-pianarana izany intsony roneny na terenina ohatry ninona aza. Dia hifindra fianarana izany ianao? Dia mbola za koa no haka ny dosienao any am-pianarana? Loza inona retiry lanitro, fa inona loatra no nataoko anao Jesosy. Marina raha ho zaka sao azo fitsaliana sao a. Mamindrafo amiko ianao e, mamindrafo aminay ianao Jesosy. Inona izany no ataonao ry zady? Za koa na hifindra fianarana hafa aza, mety efa malaza be any amin'ny sekoly hafa ny sariko. Aleo resahako indray mandreny ny soa, mba hanery an'ny soa ilaza marina, dia fantatra eo izay nanao azy. Tsy mampiova ninina rerineny aho, tsy hafahafa ny sariko intsony izany. Mety tsy fantatry ny ray aman-dreniny akory ary izany, ka tonga alahelo azy ireo fotsiny. Eny e, marina izany, sady sika koa tsy mpamaly ratsy izany ry zady aho. Aleo ino ho any fa ianao mitadiava vahaolana aingana, vahaolana ianaranao, fa tsy maintsy mianatra ianao, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, sady ianao analabaka. Mahita hevitra ary neny aho. Izany mitady amin'ny andro atoandro be izany, za tsy miandro olona akory. Ho avy ô, ahoana ka izay azafady? Bonjour tompoko, hitady andrady raha ao izy azafady. Tsy ao izy fa ahoana kay? Ianao ny reniny, za manko fa za ny solony. Andry, kay teo anao ô, dia tena ianao ve ty ry zady? Tsy namelanao mihitsy manko raha tsy niova tamin'ny teraka ianao a. Andry, matro jery eo ny volonao, raha tsy roa ny avy ny tomboriko roa ny amin'ny lokony, sady fo kely. Ahoana ny fahitany neny aho? Tena niova ve? Sao dia mbola mora fantatra aloha ary neny aho. Raha ny hoe niova aloha, dia tena niova be. Mipetraha aloha neny amin'ny toerany olon-kafa fa tsy amin'ny mahazanaky neny aka.
fantatra avy hoe jado aza. Tsy fantatra izany ianao jady amin'izao a. Dia ahoana izany no masonao amin'iny solomaso be iny? Tsy manino tironeny a. Dia aiza izany ianao no hifindra fianarana e? Efa nieritreretiko ka. Ay, tsara kosa zaniko. Sady ety amintsika nge be lise ihany. Inona tsara hoe rineny? Azafady, iza koa nianatra aty? Angamba vao hoe mianatra indray andro dia efa fantatry ny olona rehetra hoe ino ilay simpampiboridana tao amin'ny Facebook. Any Antananarivo nianatra, any tsy misy mahalala. Misy vola latsaka io sao dia Andry. Andrasa jereko ato am-paosiko. Oay, tena firehako io, misaotra betsaka anao. Saika tsy tafody aho marina. Soa fa hitanao, ny olona koa betsaka ato anaty bus tsy fantatra intsony izay nandray azy. Tsisy fisaorany. Fa olona Andry nga andeha hody ohatray. Za koa ohatra ny adaladala. Mondry teo efa niteny hoe saika tsy tafodika. Izany hoe ny tiako tenenina dia hoe avy nianatra nga mondry izany sa? Ie, avy nianatra. Ary ianao avy niasa? Mbola tsy miasa kosa e. Avy nianatra koa. Avy nianatra dia andeha hody. Samy andeha hody izany tsika koa. Samy avy nianatra tsika dia samy andeha hody koa. Saingy samy manana ny tranony. Mahagaga e? Nefa samy mandeha bus hono. Ary indrio firy aminy. So koa mba samy Za mbola première, ianao koa nga? Nefa ny fahitako anao efa terminal farafakeliny. Za koa nge première saingy première année. Manomboka tsy mitovy izany tsika koa. Ny anarana koa sura fa tsy mitovy a. Sa somba mbola mitovy kosa. Iza moa izany ny anaran-dry raha tsy mahadiso. Ary ianao fetsy be a? Fetsy be ahoana? Te anontany ny anarako fotsiny ianao dia mody ilay teny hoe mitovy sy tsy mitovy ny lalaovinao. Andry maranitra be a. Tsy te hilaza ny anaran-dry indray izao dia mody izany tenitenenina. Tenitenenina amin'izany hoe mitovy sy tsy mitovy eo. Fa hono inona no mampime Andry e? Ohatra ny mampime izany ny firesakontsika. Nefa vao tato anaty bus ny aonantsika. Izany angeka iny atao hoe mifandray ny ondy. Mifandray ny ondy raha tsy Andry. Ary azavadika aloha ny resaka e. Iza ho any anaran-dry? Izao ary raha mbola tafiaraka bus tsika dia lazaiko aminao ny anarako amin'izay. Yes, tsara kosa izany a. Za kosa tsy hanoro hoe aiza no mianatra, sy hoe aiza no mipetraka, dia za koa tsy voatery amin'ny tony bus tony no mandeha. Izany hoe Ka mahere zary ianao. dia manenina koa ary izao raha tsy mba mampifilafily ohatr'izany e. Izany ny atao hoe destin. Rehefa destinée hahalalany anaraka ianao dia tsy maintsy mbola ho tafiaraka bus tsika. Dia izany hoe ahoana indray ary raha eo ntsika nefa tsy tafaraka bus e. Ohatra hoe tafaraka misakafo na eny an-dalana dia
Mbola destin ihany koa ve izany? Nefa ianao tsy laza ny anaranao raha tsy tafaraka bus. Mbola lahatra izany ka, satria natao eo izany isika. Amiko anefa manana ny safidiny tsirairay. Za ankehitreo afaka tsy niteny tamina hoe anao angaha io vola latsaka io e. Afaka nalaiko iny dia teo ianao tsy tafody teo dia izay. Hitanao? Raha izany no mitranga dia efa izay mihitsy no lahatra ho antsika. Nefa za miteny aminao fa safidiko malalaka ny resahako taminao teo satria ianao mahafinaritra. Hitanao, tsy nahateny ianao. Tsy niteny ianao satria manana safidy tsy hiteny ianao. Mampime koa ianao. Oay, Maninona? efa tonga eto sady ve tsika? Nefa isan'andro amboteiazy foana vao tonga eto. Nisy amboteiazy ihany teo fa ianao angamba mbola liana tamin'ny resako ka tsy nahatsapany fitohanana. Sady mety malaina isaraka amiko ianao. Aza manonofy atoandro eo ianao e. Tsy manonofy atoandro fa manonofy amin'ny alina e. Ary tena misy amboteiazy marina ka eto fa efa amby fito izao a. Hitandry izany. Za ihany lazaindry fa manonofy Andry mihitsy no hifota amin'ny nofondry. Dia mba lazao amiko amin'izay aloha ny naharandry e. Za tsy mivadika amin'ny teniko izany ka. Izay fotsiny. Raha mbola tafiaraka bus tsika amin'izay lazaiko anao. Raha tsy? Misy mialo! Tolalovana fotsiny ity sakafo. Fangatsy hohanina ary jady a. Voky angandry. Ohatran'ny te hatory be hafa avizana. Ka no ainga anara dia mivavaka isika dia matory ndre avy eo e. Miditra amin'ny filinareo rapitso. Amin'ny fito. Zany iziko. Ataovy malakilaky e. Mazotoa. Ary mba manao ahoana nefa ny fianarandry sy ny fiainandry any am-pianarana any. Mety ihany e. Efa manomboka zatra ary neny a. Na misisika bus aza efa haiko. Dia amboteiazy fotsiny no mandreraka kely aho. Izany no mahavizambizana ato io. Dia hariva be foana koa vao tonga aty an-trano. Androany ary mba nisy bany tsara resaka izay tao anaty taksi be dia any ka vetivety dia tonga taty. Bandy ahoana koa izany? Bany tsy fantatro fa be vazivazy fotsiny izy ka. Izay aza tsy mifampiraharaha intsony noho ny saraka. Ary maninona moa ndry zadiny tsy mitondra telefonina intsony? Aleoloha hoany izany telefony zary nefa tsy terika amin'izany intsony a. Ny numero ako azy efa ampitehako. Aoka mihitsy ka. Tsy te hifanerasera amin'ny lasako intsony a. Ndry tena niova mihitsy akindry izany sady a. Tena milahatra be mihitsy izany bus ety akatso aty izany a. Mana tsy handeha tongotra dia ho any amin'ny arendrina aloha ka. Elaela koa izay roalahy
tsy nionako. Dia vidy zavatra ato amin'ity mpivarotro ity aloha dia sady ohatra mafana koa nge zany andro izany. Aleo analana lalana ny jusiny mofoka. Ataovy roa ilay mini choco raha tsy misy madinika e. Dia mba hifampizarantsika sy ianao amin'izay o. Fa anao nga fidianako an'ity. Oay, ilay hitako tany anaty bus e. Hervé? Hervé tokoa ange ity. Izao zany ilay lahatra. Eo nge ianao e? Izy amin'izay ho any anarandry. Fa nga tsy maintsy ampahafantariko anao moa ny anarako e. Izany kosa ange ilay mifanarahantsika e. Mba ningavy mafy ny ilazanao ny anaranao aho tamin'izay, tamintsika ilay tany anaty bus. Dia ozy ianao hoe raha destiné tsika mba dia miaoneny ihany. Dia amin'izay angeno hoe ahafantaranao ny anarako ianao e. Dia ivadim-panekena indray ary ve ianao ty? Raha tsy milaza ny anarako aho izany dia lazainao fa olona tsy marina? Raha ny marina dia izay no marina. Ianao koa Pereto no anarako. Izay mba tena marina ihako lazaina e. Dry fa nga zany tsy anarany. Anarany izany saingy mino aho fa tsy fiantso anao zany Piereto izany ko. Fa nahoana mihitsy? Sa asehoko anao mihitsy ny karneako? Tsy mila aseho ka. Fa tsy anaranao aloha zany e. Fa iza ary ny anarako raha fantatrao e. Izay ilay mifanarahantsika dia tonga dia lazao fa aza mampifilafila sao miteraka bibilava eo ny ianao rehefa manatokantrano e. Resinao indray aho tamin'iny e. Jady. Jady ny anarako. Jady? Faly mahafantatra ny Zady. Hervé, mba zay ahy Zady. Vato sarobidy moa zany. Tena sarotra ange mitady an'izany Zady izany e. Niona ihany tsika maro. Androany Zady ilay fionatsika voalohany iny anie ry Zady. Vetivety e. Raha tsy latsaka ny firehako tamin'iny a. Tsy niona sara amin'izao tsika sy Hervé. Ka izay ilay destin teneninao aho tamin'iny ko. Efa voalahatra ireny lalam-piainantsika. Dia amin'ny firy moa izany neninareo no tonga eo ry Zady? Sao dia mba tratra ny eto aho. Efa hoe tsy maninona izany ho neninay. Izany ve? Ie. Iza rehefa te ahitanao mafy mihitsy. Ohatra mbola tsy vonina amin'izany ange ary Zady. Aleo aloha mba vita tsara ny fianarako sady mba ohatra hoe mahita asako. Amin'izay sahako mihitsy ny manatrika ny neninareo. Siramahitsy afa amin'izay ho veloko ianao. Mitovy ihany izany Hervé a. Sady isika vao niona voalohany tao anaty bus tamin'iny a. Dia efa niteneniko tamin'ny mamanay hoe misy namako miaraka amiko any. Izany ve ry Zady? Fa nga efa fantatrao hoe mbola eo ntsika sa ianao ary ve sao dia nitsikilo aho tamin'izany? Ohatra ny nanana tsindrimandry ary Hervé fa mbola eo ntsika. Izany ve? Sady efa hoe destin-tsika mihitsy niarakako. Ary hitako ange ianao ny somary nampifilafila be ry tamin'ireny tsy nanomeny anaranao mihitsy. Nefa mora ampiresahana ihany. Za isan'andro tsy ohatran'izaniko.
tsy haiko hoe naninona ny tamin'iny ny be resaka be. Za koa ary efa tena nitebiteby be ihany ny foko hoe niala teo amin'ny Malagasy Mbs ianao dia tsy ho hitako intsony. Fa raha akaiky aloha ny tranonay nateriko mihitsy ianao tamin'iny, saingy mbola lavitra moa ka sao tsy tafody teo sady ianao tsy hampandroso aho mihitsy akoriko. Marina ve hono izany zavatra tantarainao izany? Tena marina izany sady ohatran'ny hoe fotoana famborahana tsy ambaratelo ve zao sa angahinao manana secret? Fa ianao anga moa tsy manana ry sady. Ny akamaroan'ny olona nge ka manana secret daholo. Andry, ary toa variana be ianao? Mieritreritra hoe inona mba tsy ambaratelonao ty? Dia inona moa no mba nieritreretinao izany sady? Ary raha tonga dia mitantara ery ve? Zaho ary ndeha ataontsika. Mitantara ray dia mitantara ray koa ianao. Na zavatra tsisy dikany ary tsy maninona fa tsy mbola nisy nahalala fotsiny. Ary raha zavatra be mpahalala fa ianao ihany tsy mahafantatra? Inona izany? Eny fa anahy aloha ny voalohany dia avy eo indray izany ianao mitantara? Haingana ary? Izao ary tamin'izaho nanan'olon-tiana voalohany dia netiko tao an-tranonay izy fa tsy nisy olona tao. Kanjo dada be anay kay efa tonga tao fa tsy fantatro. Dia tena be dia. Nefa mbola nandainga fa nilazaiko fa namako tsotra. Dia hoe haka zavatra tao an-trano nandalovanay tany. Dia aiza ilay vehivavy amin'izao? Izay anie tsy niaraka intsony dia tsy hitako intsony izy. Fa anao indray izao ry sady tantarao. Fa hono aloha tianao foana veana tsoatran'izao azy amin'ny paosiko. Ka tsy azoko ny fanontanianao. Fa angamo tsy ohatr'izao foana ny paozinao ry sady. Eny fa ianao aloha tiako fa izay masika esorinao tsy haiko raha ho tiako ianao avy eo na tsy. Manao masika moa izany ianao ty sa tsy manao masika rery ve? Dia tiako foana izany ianaoko sa ahoana? Ny tena marina taloha za hafa mihitsy. Hafa mihitsy? Ny voloko lava be hatrany amin'ny valahako sady mainty tsara, tsy misy loko toy izao. Za tsy nanao solomaso fa vao niova loka. Izany ve? Fa naninona moa izany izao tsy adiny nanao coupe carré toy izao sady mandoko volo dia ianao koa izany raha azoko tsara tsy marary maso raha fahazahoko azy. Samy mihitsy. Nisy namako izay ho taloha. Lasa vavy? Vehivavy. Niara-nianatra tamiko. Nilaza izy fa nahita asa ho ahy. Za manko saika hanao mannequin. Misy asa anoa izy fa mila ny manao maillot de bain. Dia nekeko dia nomeko azy ilay sary. Kano tsy nisy an'izay asa izay akory fa naparitany tamin'ny Facebook ny sariko mitanjaka dia menatra ny ankizy dia niova ny fianarana sy nanova paozy ohatran'izao. Lalina koa izany. Dia naninona izy tsy nitoriana izao? Tsy handany andro sy vola amin'izany ary ery ve sady tsy tiako koa izany namaly ratsy olona izany. Mba hampiseho sarinao tamin'izany lava volo tsy manao solomaso izany hoe ry sady? Andraso ary vetivety.
ty eo e ary tena niova marina sady tsy fantatra mihitsy ianao a ka ahoana mbola vonina iaraka amiko ve ianao tsy homenatra ve ianao raha fantatry ny olona hoe ny olona miaraka aminao efa ohatran'izao sotr'izao Zava Poana tantara nosoratan'ny rondro ranitra doro